Mampitombona ho aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Nandeha araka hivavaka isika. Indrindra ny hafalianay Tompo isaky ny maraina tahaka an'izao, satria velona ny Andriamanitra hivavahanay, dia Jesoa Kristy Tompo izany, ary mitondra fahavelomana ho anay koa. Aina tahaka izao amin'ny anio izao. Misaotra indrindra Tompo, fa ny fanindrinay sy ny fikasanay ihany koa dia ny fiainana iray manontolo ho anjakanao Jesoa. Amen. Araka ny fanambaranay ombenombeny nanomboka tamin'ny latsinainy dia afaka dia hoe ity-herinandro faraparan'ny ainantsika ny loha hevitra hoe mamory vokatra ho an'ny Tompo ity dia natao mba hifanitana antsika. Hifanitana ny amin'ny mba tsy handalo fotsiny izany, fa tena mba hisy koa izany vokatra hoentintsika ho an'ny Tompo, vokatra ny fitoriana ny filazantsara. Araka izay fanomezam-pahasoavana nomen'ny Tompo antsika tsirairay avy. Anio ary dia andeha ampahany amin'izay tantaran'i Petera ry avana no zaraina amintsika. Ary azo atao hoe manaova tahaka an'i Petera. Izay angamba mety atao hoe lohatenin'izy ity. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10 no misy an'izany. Kornelio kapiteny Romanina dia nahita fahitana tamin'ny alalan'ny anjely, dia io no nahitany ny Tompo ary dia naniraka azy mba hiantso any Petera. Izy any Kaisaria, Petera any Jopa, fa nalavitra be izany. Dia naniraka izy. Kanefa mandra-pahatonga an'ireo irak'ireo indray koa dia Petera indray koa nampahitany Andriamanitra fahitana tamin'ny etoandro izany. Rehefa noana iny izy dia nisy biby madio sy biby maloto izay tenen'Andriamanitra hoe hoanindreo. Dia izy tsy nanaiko satria hoe zavatra fady izany. Fa dia namaly Andriamanitra hoe tsisy fady intsony fa izao madio izy efa nodiovin'ny Tompo, nodiovin'Andriamanitra. Izany dia misy heviny lehibe satria tsisy fifandraisana mihitsy teo amin'ny Jiosy sy ny jentileza, izany hoe ny hafa firenena tsy Jiosy tahaka ny Romanina izany tafiditra ao anatin'izay. Koa endrika sy fanazavana an'izay mihitsy koa izany n'ity fahitana ity. Tsy misy intsony izany hoe Jiosy, tsy misy intsony izany hoe jentileza izany ka hoe fady ny Jiosy no makany amin'ny jentileza, fady ny jentileza koa makany amin'ny Jiosy, tsy misy intsony izany. Fa efa nodiovin'Andriamanitra tamin'ny rahan'i Jesosy Kristy izany dia madio izany. Ry havako rehefa nandeha niraka ka nakany Petera dia tonga mihitsy koa Petera. Ary rehefa tonga tao an-trano Petera hoy ny asan'ny apôstôly toko 10:20 dia gaga izy fa efa nisy olona maro niangona tao, dia tsy iza akory fa ny havan'i Kornelio sy ny tena sakaizany. Dia rehefa nazava tamin'ny fiainany tamin'ny Tompo teo ary Kornelio dia niteny toy izao koa hoe ankehitriny izay rehetra dia efa eto anatrehan'Andriamanitra, iaino izay rehetra nandidin'ny Tompo anao. Io asan'ny apôstôly toko 10 ihany fa ny 7:30 tapany faharoa. Betsaka no azo ambary eto ry havana, mandeha ka 3 ihany isika amin'ny famorena vokatra ho an'ny Tompo. Voalohany, mety misy olona tahaka ny Kornelio koa any, ry Kornelio Menakavy izany, miandry an'izay ataontsika izay efa mpivavaka fotsiny koa, fa efa vokatra ho tazana fotsiny, atolotra ho an'ny Tompo. Faharoa, ity kapiteny ity koa dia tsy niangona. Nataoko angamba ny tena marina hoe tsy nitazona ho azy irery an'ity fahitany ity dia ny amin'ny niaonany tamin'ny Tompo izany, fa mba tiany voavonjy koa ny havany, mba tiany voavonjy koa ny tena sakaizany. Ary dia izany koa ry havana no irintsika, ary izany no manetsika antsika averika hoe ndao hamory vokatra ho an'ny Tompo, mba tsy ho antsika irery ny famonjena fa mba hazo koa ny hafa. Ary ny fahatelo sady farany dia hoe satria ity miaramila ity dia niteny hoe izay rehetra dia efa eto anatrehan'Andriamanitra. Io teo hoe andin'ny 7:30 tapany farany izany amin'ity asan'ny apôstôly toko 10 ity, efa eto anatrehan'Andriamanitra ao izay rehetra. Midika izany ry havana fa Andriamanitra koa no nanangona azy, ary dia nampiasa ny Kornelio koa mba hanangona an'ireo havany sy ireo sakaizan'ireo, ary dia nampiasa ihany koa amin'ny Petera. Izany izany ny fomba fiasan'Andriamanitra ry havana. Koa hoy hoe manaova tahaka amin'ny Petera koa, manaova tahaka amin'ny Petera ry havana, satria efa mety misy vokatra miandry fotsiny any. Taoniny angoniny ho an'ny Tompo. Mahereza ary ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany, mandehana mamaky tokantrano, mandehana mpavangio, izay olona mba eritrerintsika taomina ho an'ny Tompo. Amen. Zavaka arsika. Ry Tompo ray any an-danitra dia ampio izay mba hanao tahaka amin'ny Petera tokoa ary avy fotoana
afoy hery, afoy izay rehetra ilaina mba hamonjena ny hafa ho anao, ary indrindra indrindra mba hanangonana azy ireny ho anao ry Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao no naovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ary ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.